faha-enimpolo taona ny fahaleovantena nizara sakafo hoan'ny olona enina arivo ny TIM. Fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena ambom-piona ny manam-pahefana ny teny Analakely. Niala tsy ho tompon'andraikitra tamin'ny fahatapahana ny ministeran'ny serasera eo anatrehan'ny fampitana mivantana ny matso enina ambinifolo jona. Magnano akory aly amintsika jiaby samy tsara antsika ny tokantrano any izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity. Miarahaba antsika ihany koa tratra ny asaramanitra amin'ny androany fahina amby roapolo ny volana Jona taona 2024. Fotoana ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra manasanao ampanajagna anaraka izany hatramin'ny farany. Anitatitra ny zava-misy makasika ny valanaretina coronavirus no andesintsika manomboka ny fotoana tahaka ny mahazatra. Nahitana tranga 3 vaovao indray teto Madagasikara araka ny tatitra voaray androany. Ka ny 12 amin'ireo dia eto Antananarivo, ny 2 Antoamasina, raiky ao Sainte-Marie ary raiky ao Fenerive-Est. Tsy hay kosa hoe aiza jiaby ny misy ny 770 hafa ambiny. Tafakatra 2 sy 710 izany ny olo nahitana ny tsy mikaretina coronavirus teto Madagasikara hatramin'ny volana Martsa ka hatramin'ny omaly. Misy ihany koa ireo mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly izay miisa 570 sy 10 izy ireo ka ny 20 amin'ireo no fantatra fa marary mafy. Nisy ihany koa ny 730 vaovao izay sitrana araka ny tatitra voaray androany. 70 moa no lavony ity valanaretina ity teto Madagasikara. Fa vaovao lafim-baovao makasika an'ity androany ity amin'izao tsingeritaona faha-enimpolo taona nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantena izao dia nisy ny afatra nalefa ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara sady filohan'ny rodoben'ny mpanohitra eto Madagasikara Andriamatoa Marc Ravalomanana tao anatin'ny tambazotra tserasera. Waratsika izay tateriny Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy. Tsy nanadin'ny mpiray-tandrazana aminy ny filoha nasionaly ny antoko TIM no sady filohan'ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara. Tao anatin'ny pejy Facebookny no namoahany izany fiarabana sy firarintsoa ho an'ny malagasy izany no ny fatratraran'ny tsiraray izao faha-enimpolo taona nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantenany izany. Ka toy izao ny vakan'izany afatra avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana izany. Amin'izao fankalazana faha-enimpolo taona ny fahaleovantena izao dia faly aho miarahaba ny vahoaka malagasy rehetra tratra ny asaramanitra. Ombantsika mandrakarivany Andriamanitra. Niova tanteraka ny endriky ny fankalazana ny faha-enimpolo taona ny fahaleovantena sy ny folo alin-dahy malagasy tsy tamin'ny toerana mahazatra tsy natrehan'ny vahoaka ihany koa. Miradora Benjamina sy Manora Andriamalala no mitatitra n'izay vaovao izay. Teny amin'ny araben'ny fahaleovantena no amompy ao an'ireo manam-pahefana androany. Fotoana izay nankalazana izy ireo ny faha-enimpolo taona niverena ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Ity araben'ny fahaleovantena ity no tsy maintsy nandray ny fankalazana androany satria tsy vita ny kianjaben'ny Mamasina. Ity farany moa izay noravan'ny fitondrana ankehitriny satria hoy navaozina ho lasa moderna kokoa noho ny teo aloha. Tsy vita ara-potoana nefa izany kianja izany ka dia teny Analakely no ivo ny fankalazana. Fetin'ny folo alindany 20 Jona, rariny loatra izy ireo no nitodihan'ny masina izao tontolo izao androany. Nandray anjara feno avokoa ireo andiany tafika eto Madagasikara. Isan'ireo nandray anjara tamin'ny filatroana ireo fiara misy soratra Covid-19. Ronjato teo eo ireo manam-pahefana nasaina nanatrika ity fetin'ny fahaleovantena androany 20 Jona 2024 ity. Teny amin'ny araben'ny fahaleovantena nandritra ny matso izay nisiny ity tranga ity. Nandritra ny kabary ny filohan'ny Republika no avy dia nidaraboka tsy nahatsiaro tena ny mpitandro ny filaminana iray. Mbola tsy fantatra moa ny antony. Mirarisoa ho azy iza ay.
Raha izay ny teny Analakely teny izay ambom-piona ny manam-pahefana teto Madagasikara dia nitodika tany amin'ny vahoaka madinika kosa ny antoko tiako Madagasikara androany. Nanenika ny boriboritany enina ny etsiky ny timma androany. Jessica Miray no mitatitra n'izay vaovao izay eo amin'ny sary ny Tokira Marlahy. Miavaka kely, tsy toy ny isan-taona ny fankalazana ny faha-80 taona niverenana ny fahaleovantena malagasy tamin'ity. Ny fahasahiranana efa tandra vadikoditra ny fiainan'ny malagasy isan'andro. Nanampitrotraka ihany koa ny Covid-19. Saingy tsy namela azy irery ny antoko tim. Sakafo mafana ireo tena sahirana. Tsy nisy nanavahana ny boriboritany eto Antananarivo androany. Olona manodidina ny arivo isaky ny boriboritany no nahazo sakafo atoandro. Enombo rehetra sy tsaramaso marihatra zany ny lokanay ato dia vary maina tsara. Tsy nasiana sivana ny fizarana teto. Saingy ireo tena sahirana kosa no nitsonjovina manokana. Izy ity tsisy tena cible mielo zany, tsisy hoe triage natao mielo, fa tena araka ny fahitantsika zao tena sahirana ny olona. Ary tena zay olona mifanena aminao sahirana tena tsisy mohanina mihitsy. Zay tsy nanomana mielo hoe ny olona varito mawakaty sakafo hoe eto misy sakafo vonona, sakafo masaka, dia zay olona tonga rehetra eo dia hozaraina tike dia mahazo an'ilay sakafo daholo. Tsy nisy fitangoronana, tsy nisy fitarainana, samy nahazo avokoa izay nilahatra. Zahay tsy avoajanay tsara zany ny hipetrapetraka ny fanjakana. Tsy mamorona mihitsy raha hitanareo an'izao fa tena milahatra dia melanelana ray metatra ny olona izay omenay sakafo ary alohan'ny hidirana dia tsy maintsy manitsaka aloha odesavelona ary dia koa ny gel izay atao amin'ny tanana. Afaliana, fankasitrahana no nisoritra tamin'ireo nisitraka ny sakafo. Mba nanao fety ny olona ny sakafo mafana, ny hinan-kena. Tena faly dia faly atoko fa tena mahatra dia mahatra mihitsy tamin'ny fototany. Tsisy fanilokiliana na tonga dia tsy ento, tsy misy toko. Zarazarana amin'ny ankizy ento. Tena mahatra, tena faly betsaka atoko. Maniry soa azy mihitsy. Tamin'ny sivy sasany tsy tena nahirana loatra ilay fitsinjanana ilay tsy nanjela be. tsy nanjera be ka. Dia ahoana vita zany zao sakafonareo atoandro zao? Ie, vita ny sakafonay atoandro. Tena miampy an'ity valanaretany ity aloha tena enjana mihitsy azay zao dia fivarotana ataonay dia mikatona fotsiny fivarotanay, tsisy tôbila, tsisy ninona fa dia mipetraka fotsiny ao an-trano. Satria zao ny vahoaka efa hitanao fa raha malala zao fiainana dia zara-mila raha misy an'izao ary. Tena sarotra mihitsy fiainana andavanandro hoe raha malala ny olona rehetra amin'ny fidiram-bola sy ny zavatra rehetra satria mikatona daholo ny orinasa dia rariny sihitsy ny arisorana mandrakariva zany président Marc Ravalomanana natsiary ny vahoaka. Tena sarotra be mihitsy zao ny fiainana, tsy miasa ny olona sady sahirana zany indrindra fa ho anay maro anaka tena sahirana. Mahafinaritra aloha ny ataony président Ravalomanana. Tena sahirana isika malagasy amin'izao da tena sahira indrindra da ditena zany da tsy mba mahazo an'izay fagnampihazana haitoa da sahira. Mo maromanga fikambanan'ny vehivavy atesaka akady-bahoaka da haitoa. Ny tima zany tena hoe hitako fa hoe amin'izao aloha dia hoe mihetsiketsika ny tima ary mitsinjo ny malagasy vahoaka madinika. Mbola hetsika fanombohana ity nataony tima androany ity, itoetrany izany ho fitsinjovana ireo malagasy tena sahirana. Aorian'ny tsy fahatomombana ny fampitana mivantana ny matso teny Analakely androany dia namoaka teny mita nanao circulaire ny teo anivon'ny ministera ny serasera tamin'ny ariva teo. Tahaka izao ny tanterany Germaine Omenjanahary sy Andra Kotomalalana izany. Mifanilika lava amin'ny tsy fahombiazana, samy miseho-tsio tompon'andraikitra, rehefa misy ny lesoka mitranga, efa nisy ny olana. Tamin'ny fampitana mivantana ny matso, tety amin'ny kanjaben'ny Mahamasina ny faha-20 ny volana Jona 2024. Ero taona ty aoriana, mbola nitrangana olana indray ny fampitana mivantana izany, tety amin'ny araben'ny FAHALEOVANTENA androany. Ity ny fampafantarana navoaky ny TVM omaly alina. Nambara eto fa mampita ny sary fotsiny andry no ataony aino manjery-panjakana io.
fa inona ny olana lehibe raha ny TVM no miandraikitra ny fampitana mivantana ny etsika rehetra atramin'ny lafiny teknika, ny TVM izay hainao manjery mpanjakana ary olona votona traikefa avokoa no ao. Atramin'izay to vitan'ny TVM foana ny fampitana ny matso, ny trangany tsy fahatomombanana. Izany hoe ny fahatapany fampitana mivantana io matso io ny maraina teo namoaka teny mitany teo anivon'ny ministera ny serasera. Ny TVM dia manamafy fa ny fampitana ny sariny matso makany antranontsika fotsiny ihany no ny andreketany. Ny fikirakirana ny lafiny teknika rehetra tamin'ny fampitana mivantana kosa dia nankinina tamin'ny tsy miankina. Mbola nanipoka ihany koa ny ministera ny serasera fa tsy izy no mpikarakara ity fampitana mivantana ity, fa iza zany no tena tompona andraikitra marina niteraka fa nehoan-kevitra maro ity tranga ity, toy ny hoe miala andraikitra trany sy ny hoe tsy ny fanjakana ve ilay mpikarakara, accusation ve itony sa explication hoy ny sasany. Ny azo ambara dia tsy mahagaga raha ohatra zao foana ny zava-misy eto amin'ny firenentsika, satria ny fomba fitantanana sy ny fandraisana andraikitra mihitsy no tsy ao. Mila traikefa fahaizana ny fitantanam-pirenena fa tsy andrakara ny tantalovany sy ny ANAN'NY. Enimpolo taona taty amin'ny alana tao amin'ny vahony ny mpanjanaka azo lazaina fa mandroso mihemitra ny fampandrosoana ny Madagasikara. Manontany tena mantsy nahoana enimpolo taona teo aoriana fahadiny olohan'ny farantsika mifantrano ka tsy mahagaga anie zany impiry ny fanontanam-panjakana nisy teto. Raha tsy disan'izany anie tsy salamizao ty fireneny ity. Jereo fotsiny zao raha maheno aho hoe manao ozinina vaovao fanambarana fanafody aizany taizana anaovana azy tao amina fafa. Ny fafa io efa nisy teo aloha, efa nanao ny générique sika, générique rehetra natao daholo miaraka aminao fakinina misy arôme physiologique, misy arôme isotonique etc. Nitainitsika hoe anao automobile fiarakodia Madagascar efa nisy reny fanaovana 504 teto fandrafetana 504 efa nisy reny karezy fampitehana daholo zany taloha fa raha ohatra ka nisy ny continuité de l'état salamizao ty firenena. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia nanontany ny hevitra ireo olon-tsotra sendranay ny mpanao gazetinay tamin'ity androany ity hoe manahoana ny fahitan'izy ireo an'izany enimpolo taona ny fahaleovantena ho an'ny Madagasikara izany. Nzava-Andriamahefa sy Andry Rakotomalala. 20 Jona 1790, 20 Jona 2020, 20 taona katroka androany no nanambarana ofisialy fa mahaleo tena tanteraka ny firenena malagasy ary afaka teo ambany fiahian'ny mpanjanaka i Madagasikara. Tao anatin'izay taona maromaro nifandimby izay ary afaka milaza ve isika fa tena mahaleo tena tanteraka? Raha ny tena fahitana azy aloha dia tsy fantatro mihitsy hoe tena zany ve ny hoe fahaleovantena satria tena ao anatin'ny savitaka tanteraka antsika zany tsy hita mihitsy izay fandrosoana ho an'ny fiainam-bahoaka fa tena mitaraina daholo sa vahoaka rehetra. Dia mpitondra foana no manao hevitra tsy fantatra mihitsy hoe ahoana tena makany amin'ny lalana mandroso ve tsika sa tsy makany. Fa ohatrany hoe tena voafefy foana ny olona dia voabaiko foana dia le zavatra tiana ampidiriny eto tsy araka le zava-misy ara-dalàna vita ny jasy zany. Tondohan'ny any ivelany tsika karaha tsy vaikiny any ivelany zany tsy afaka manao dia tena lala iny koa zavatra malalaka entina ampandrosoana ny tanànantsika ty. Tsy te mbola hitako mihitsy aloha raha treto zany tena mandeha mbola misabo amin'ny any ivelany le ohatran'le fanatenana hoe any ivelany ity taloha da hoe mahaleo tentsika nefa tsy tena mahaleo tentsika raha tena jereo anao tena maro. Anarany fotsiny zany le hoe nahazo fahaleovantena fa mbola tsy nahaleo tena izy satria mbola mifampiankin-doha amin'ny any ivelana ny amin'ny sinoana amin'ny any ivelana zany. Mbola tsy tena mahaleo tena aloha, tsy hita izay filaminan'ilay fiainam-bahoaka. Tena mbola miankin-doha amin'ny any ivelany mihitsy tsika. Mbola tsy mahavita tena zany araka ny mampahazo fahaleovantena azy. Raha ny fomba fijeriko azy aloha dia hita hoe tsy mbola mahaleo tentsika satria na ny zavatra ilaintsika raha mbola be da be ny zavatra avy any amin'izareo dia
mbola ho sarotra be ngamba zany hoe aleo tena zany dia miezakitsika mamokatra zavatra mba hampaleo tenantsika ohatra hoe ny arabary sy ny vary sy ny rehetrarehetra ohatra miezakitsika mamokatra eto toerana dia mba miala tsikelikely ny mety fa raha tena hoe mahaleo tenitsika mbola tsy mahaleo. Eo amin'ny lafiny sosialy tsy mbola nisy teto amin'ny tantaran'ny firenena malagasy ny zavatra niainana androany toy ny ahoana ny neto nandraisan'ny olom-pirenena an'izany toy ny ahoana ny nankalazany ny fety tany an-tokantranony avy Ravrazafy Mahenina sy Tahiry Niaina Ranarynirina no nanao ny fanadihadiana manodidina an'izay. Voalohany tao anatin'ny 10 taona nazony malagasy ny fahaleovan-tena no tsy nisy afomanga ny fanaovana rindrina sy ny tsipopoka izay ratsy hivina efa raiky tapisaka tao anatin'ny fony malagasy isaky ny 20 Jona toy izao ny vola nanaovana fety etsy andany zara raha misy ny aretina tsy mitsaha mitombo betsaka no manay no avin'ny firenena orina kely raha izao no mitohy. Nampiavaka ny tilo zany tena misy be lehibe satria hatramin'izay nateraka zao andro tamin'ity fotoan'ity vao hoe tsy afaka nanao 26 juin ny malagasy noho ny amin'ilay valanaretiny dia ankoatr'izay misy ity valanaretiny ity teto amintsika dia niva daholo ny zavatra rehetrarehetra tsy afaka nanao arendrina fa samy tany tokantrano tany fotsiny tsirairay avy mangingina zavatsy ohatry ny sataony miavaka mihitsy dia varotra foana fa tsy afaka manao tsy maintsy vidanana rindrina zany satria ny olona rehetra manana ao an-trano ihany fa tsy mivoaka efa fahazarana ilay 26 juin mbola voateraka aloha dia hoe 26 juin fetim-pirenena dia tsy nanaiky ny saina fa izay foana mipetraka hoe na misy araha zao ny teny filoham-pirenena hoe amin'ny 14 atsika vao mankalaza hoe tsy mety aminay ilay izy fa 26 amin'ny mety aminay tokotany mihitsy ny nanao arenina sisy fiavahana misy aloha taty tena sisy mihitsy rehefa hoe salamany ay dia fisaoran'Andriamanitra satria abaka fetany vola sy misy tena sisy ovany misy ny ankizy sisy falifalian'ilay ankizy hoe mba manao arendrina na manao andaty hitako zany mampiavaka anao fa kely teo ianao raha esa masokarenanao zao efa tsala telo ao tony mahazatra efa mahoraky manakaviana amin'izao anefa mitaraina ny olona fa tsy misy asa mitaraina fa kely ny fidiram-bola na koa kely ny fotoanesana noho ny coronavirus sarotra ny amantatra ny fivoarany aretina raha nita aloha dia tsy mitsaha mitombo ny marary. Fankalazana ny fetim-pirenena ao anatin'ny ame anara-pahasalamana anisan'ny voakasika izay ihany koa ny eo amin'ny tsena eny rehetra eny. Nanao fanadihadiana tany amin'ireny tsena izay nandalovan'izy ireo ary i Ravrazafy Mahenina sy Tahiry Niaina Ranarynirina mitatitra amintsika ny andindiny izay. Vao maraimbe tonga tsikelikely ireo mpivarotra kosikana entina midy hiatrehana ny fety androany. Ity raim-pianakaviana ity izao akoho 100 eo no nomany no amidy makamaro ny ena nefa ny vidiny akoho tsy maintsy natao ny fanaraka tamin'ny fahefa-mividin'ny olona. Sisy volana raha mianatra 26 fa zany raha mba mihinana ihany aloha ilay olona na devoirany krisy izay aloha zavatra misy zay terta mihitsy hatrany amin'ny piopoka hatraty aminay izay mpivarotra zao no tena indrinany rihatra satria raha koa tiana masokarana sy ny dépense tsy tafavoaka ilay vidina ty satria ilay olona ty tsisy vola dia za zao mahatsara tena hoe sahirana amin'ilay asako satria ilay vidina any ferme zao taloha amin'ny paty akoa izy 20 zao izy nefa laina 70 any amin'ny ferme livraison nefa 75 makako amin'ny gros zay laina 505 dia amidy 590 fitopolo amin'ny zato lanay andro maraina zay fa isan'andro 120 satria tsisy tsena tsisy vola ilay olona amin'ilay mbola tsy afaka mitady vola firy. Ho an'ny gana sy ny vorotsiloza anesorana ny sakafom-biby ny fitaterana ireo no anamboarana ny vidiny eny an-tsena. Gana anina no tiana 10 mpandroany ny vaky mora ny gana misy rivoray ray alina tena tsy misy dia tsy maintsy hoe alefa dia 750 ngeza be kelikely 400 dia masokarena mihitsy ny anjara-be ny toavilona mbola tsy sisika amin'ilay coronavirus. Ho an'ireo tsy mahatakatra vidiny velona kosa mividy akoho amin'ny kilona akoho henan-kisoa anaovana fety ny ankamaroan'ny olona. Sasany maka ray kilao miakatra moa zany fa misy ihany mbola vidy fefany 3 kilao misy sasany kilao amin'ny henan-kisoa 2 sy ray alina prix fixe zany ny anay fivarotana isan'andro. Amin'ny ankapobeny samy manao izay ho hafa ny tsirairay hatrehana ny androandroany arakaraka ny kely eo am-pelatanana ny ampitso ihany koa anefa tsy njovina ihany. Tsy dia misy hoe nomanina be fa zay kely atanana foana tsy jaraina dia mifety ihany
satria efa izay ilay hoe fetim-pirenena malagasy 26 zao dia tsy maintsy izy aloha tsy tena laza mihoatsiny tamin'ny eritaona ao an-trano manao fety miaraka amin'ny ankizy roa alina ny volana tsokana na fianakaviana anaovana fety. Fa misy ihany koa ny vaovao tsara ho fantatra ampitainy ny mpanao gazety ny MBS AMBATONDRAZAKA fintin'ny andro any 20 ny volana Jona izay fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena. Niry Andrenarivony, Asin'Andriamalala, Mathieu Princy. Na eo aza ny fisin'ny amerina ara-pahasalamana sy ny faharatsiny ny toetrandro tatelivony reny votry ny faritra loatra mangoro mbola betsaka tamin'ireo olona teto AMBATONDRAZAKA noho ny asa fivelomany fanao andavanandro. Mafy loatra hoy ireo mpanao asa fiarina momba ny varotra ny vesatry ny krizy amin'izao fotoana izao. Ny fanjakana raha teo dia tsy veloka antenaina no tsy maty afoy ny fampanantenana izay omen'izy ireo ka aleo ny asa fanao andavanandro ny ilo fotsiny satria ny fety tahaka izao no mba fanararotana kely. Nono le krizy zany dia voatery tsy mivatra ve satria tena tsy misy le fidirambony. Lanany anaty volana fa taditsiny ho an'ny krizy. Dia tsy misy mivatra zany zay amin'izao anafety zao. Varatamin'ny tiandro fety tia vokatry ty krizy ty mihitsy satria akazay zany zaga fa fetaka zao dia mamonjy fety mandeha mavery filarana amin'ny 26 sy ny tariny nefa sady tsy hanao intsany loatra aloha mitandra. Vanisy tatenivony renivohitra aloatra mangoro arak'izany dia saika ny fety teny akalamanjana avokoa ny akabeazany voaka fa tsy voatazona velively ny hoe hijanona tany atokantrano. Misy ihany koa ny ako ny fankalazana ny fetim-pirenena raha ny zava-nisy tany Morondava kosa indray araka ny fampitam-baovao ny mpanao gazety ny MBS Morondava. Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy no niara ny farimbona tamin'izany vaovao izany. Tsy hita taratra firy ny fankalazana ny fetin'ny 24 ny volana Jona eto Morondava noho ny fepetra noraisin'ny mpitondra fanjakana moa amin'izao fotoana izao. Mionona ny sarababe-bahoaka satria atody miady amam-bato mametsifetso ampony sisa no azo atao amin'izao tsingeritaona nazahoana ny fahaleovantena izao. Vokany mangina tanteraky Morondava zara raha ahitana olona firy mifamezivezy mangany fotsiny moa teritery ataon'ny mpitandro ny filaminana. Tsy azo atao ihany koa ny mamaritra zava-pisotro misy alcool any hery dia mipetraka an-trano mampionona ny fomam-panahy hiatrehana ny fiainana andavanandro. Ny fananganana ny sainam-pirenena moa zara raha ny 290 sisa no nanangana izany tamin'ity fetin'ny fankalazana nazahoan'i Madagasikara ny fahaleovantena ity. Olona anankiray sendra ny teny an-dalana ary lazalaza mahakasika an'izany fetin'ny 24 ny volana Jona izany. Ny taona 24 Jona ity dia tena mangina tanteraka aloha hatreto. Tsy misy ny arendrina ary tsy misy koa ny fisikavan'ireo boisson fivarotana boisson lehibehibe ireo. Tena mangina zany e. Ny andavanandro aza be olona no ny androany. Tsy nisy ve ny mahatsy ny fankalazana ny 24 volana Jona? Tena tsy nisy fa tena mangina tanteraka. Tsy nisy mihitsy ny mahatsy na ireo polisy na maramila azy. Ny tany Sainte-Marie kosa ny zava-nisy tany dia vitsy ireo tokantrano nanangana ny sainam-pirenena tamin'ity fankalazana ny fety ny 100 taona nahazoan'i Madagasikara ny fahaleovantena ity. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao dia vitsy ny olona mifamezivezy tao Sainte-Marie tamin'ity androany ity. Ny tuk-tuk tsy misy mpandeha, ny mpivarotra ihany koa tsy misy mpividy ny entana izay amidiny. Raha fehezina dia mijaly sy sahirana tanteraka ny olona any Sainte-Marie amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay, hatreto dia tsy mbola tanteraka ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Repoblika amin'ny fanamboarana ny lalana ho goudron ao atsinanan'ny Sainte-Marie sy ny fanamboarana trano fandraisam-bahiny 5 étoiles araka ny lokalokany tamin'ny andro ny fampelezan-kevitra. Any Toamasina ihany koa dia nangina tanteraka ny tanàna ankavitsina ireo olona teny an-tampon-tanàna saingy ny tsena kosa dia toy ny andavanandro satria ny fanaretsaka ihany koa ny olona teny abazary teny. Fa eo amin'ny sehatry ny toe-karena kosa tsy ny eto an-drenivohitra ihany no ahitana fahasahirana noho ny krizy ara-pahasalamana ny vahoaka.
Hitantarany olana sedrany ihany koa ireo tantsa ao Antsirabe nandritra ny fandalovan'ny mpanao gazetinay tany antoerana. Germain Omenjanahary, Manora Andriamalala. Tsy krizy ara-pahasalamana fotsiny ihany ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, fa eo ihany koa ny krizy ara-sosialy sy ara-toekarena. Tsy ny mpiasa mivelona amin'ny orinasa lehibe sy ny orinasa tsaratsarany ihany no mitaraina, fa hatramin'ireo tantsapam-boly sy mpiompy any amin'ny faritra ihany koa. Le mpidorona le fanentanarivo ny zanona daholo dia tsy hitanay mpamokatra ronontsony ale maniry koa zahay hoe ahoana koa ny tadiavana ny vahaolana mikasitra n'izay lafiny anankiray izay tsy afaka misaraka amin'ny famarotana ny ronono, ny fanomezana sakafo ampy, ny fanatsarataranaka, ny fanatsarana ny fahasalamana. Ravoravo tanany zany ny mpamokatra ronono amin'izao fotoana izao. Zavatra mba tiako lazana fotsiny hoe raha misy zany zavatra manjo ny resaka famokarana dia ity ronono ity ny voalohany indrindra. Satria ny ronono tsy mba azo tehirizina nandray andro fotsiny aza tsy azo ny tasaha tehirizina ohatrany fa tsy maintsy falefa foana zany io ronono io. Izy zany tena saripady mihitsy. Ka raha vao misy tohina kely zany atao problema eto amin'ny firenena dia anisan'ny voalohany zany le ronono. Simba ny akamaroan'ny vokatra noho ny tsy fitsin'ny fiarabe tonga makany entana ireo tantsaha. Tokony reny karotra zany tokony ho 900 ny prix an'ireny nefa zao dia lasa 200 ary ve mahatsiatoka mihitsy ny tantsaha. Le atiny zany dia amin'ity aretina ty zany tsy sokaran'le tsena e zany tsy mampiakatra an'le vidin'entana ka tena mitaraina ny tantsaha. Ka reo zany tokony havotana hoe aondrana no ivoahan'le entana nefa tsy tafavoaka le entana amin'le hoe fidofian'le bloquen'le lalana dia zany ny tarainanay mba tokony akarina le izy raha ohatra hoe raha eo amin'ny tsasakitary zao dia mandany eo amin'ny 3 litatra eo ny essence nefa ny vokatra miakatra eo zany tafara misy 2 tonnes dia raha 2 tonnes amin'ny 200 moa zany dia inona ny fahatiatoka ray lafaka zany dia eo zany ny tena tarainana hoe tokony asiana fivoarana zany le fivoahan'le entana. Fa ao anatin'izao fetim-pirenena sy ny olana lalovan'ny firenena izao dia nitondra ny anjara biriky ho an'ireo sahirana ny orinasa Ravinala Airports notsongan'izy ireo manokana tamin'izany moa ny commune Ivato sy ny manodidina. Vaovao tateriny Germain Omenjanahary sy Andry Rakotomalala. Fianakaviana sahirana 27 avy amin'ireo commune manodidina ny seranam-piaramanidina Antananarivo no nisitraka ireto fanampiana ireto. Tsy diso anjara ihany koa ireo fokontany 12 ao amin'ny commune Ivato nofikena amin'ny tampihavanana ho an'ny sampirain-tanindrazana ao anatin'izao atsaramanitra izao ny tanjona. Vary milanja 120 kilao, siramamy 27 kilao, menaka 27 litatra no zarainay amin'ny fianakaviana miisa 27. Tsy adinona ihany koa ireo vehivavy izay hiara-ny herisetra sy ireo kamboty izay tezaina ao amin'ny akany felana maitso izay zaraina ihany koa PPN, kilalao ary akanjo mafana. Efa nazo ny anjarany ihany koa ny tao amin'ny commune Talatamaty, Anosiala ary Ambatolampy tsy mahafotsy ny 420 sy ny 520 ny volana Jona teo. Natao indrindra ho an'ireo sahirana ara-pivelomana, natao ho an'ireo marefo ihany koa ary indrindrandrindra ho an'ireo zokiolona sy ireo manana fahasembanana eto amin'ny commune Ivato. Anjatiny maro zany ireo fanampiana izay azo ary tsy njaraina amin'ireo fokontany 12 eto amin'ity commune ny Ivato ity. Ny eo amin'ny vaovao sy maresaka iraisam-pirenena dia hoentiny Iasin'Andriamalala amintsika ato anatin'izany ny ako ny coronavirus any Europa fa eo ihany koa ny momba ny fahasalaman'ny filoham-pirenena Senegalais. Rahantsika ny andinindin'izay rindratsary ny Mathieu Princy. Roa herinandro izay no natoka-monina tanteraka na natao mise en quarantaine ny filoham-pirenena Senegalais Andriamatoa Macky Sall noho ny fifampikasoana mivantana tamin'ny olona izay vao marina fampitondra ny tsimikaretina coronavirus no antony nanokana monina an'ity filoham-pirenena iray ity. Efa nisy ny fizaham-pahasalamana natao taminy saingy negatif izany hatreto. Efa roa herinandro izay no natoka monina ny tenany ary tsy mbola fantatra ny fotoana tsy anokana monina azy intsony. Raha ho an'ny kontinanta Europeana kosa dia miakatra izay tsy izy indray ny tahan'ireo olona vao marina fampitondra ny tsimikaretina coronavirus raha tsy laza afa-tsy ny any Frantsa, Allemagne, Royaume-Uni sy ny maro hafa.
tafiakatra 700 indray matsy ireo namony endry ao anatin'ny 420 ora raha nitatitra navoaka ny sampandraraha momba ny fahasalamana maneran-tany any Eropa any. Raha toka roa alina isan'andro indray no voamarina fa mitondra ny tsemokaretina ao anatin'ny iray andro. Firenena 12 hatreto no tena ahitana trangana coronavirus be indrindra. Aina raka izany ny tsy amezana intsony ity valanaretina ity ho iatran'ny OMS. Izay ihany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ny TANY ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aza donona awarin ny fampalalam-baovao dia arahanao ny fandarana manokana momba ny akony hetsika ara-tsosialy izay notanterahany antoko tiako Madagasikara tamin'ity fetim-pirenena ity. Awarin'izay dia misy ny horonan-tsary tahaka ny mahazatra atolotry ny fahitalavitra MBS. Amin'ity androany ity dia Austin Power Gold Member no arahantsika izay horonan-tsary comédie izy io. Mametraka ny veloma samy tsara ao amintsika jiaby indray ny tenako amin'ny manaraka veloma tompoko.